Mbola ampifaliana mandrakariva ry havana nimbonatsika eto an-tranon'Andriamanitra amin'izao maraina ny alarobia fa 17 ny volana aprily izao. Ho aminareo anie ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Eo ambany masitsika ny salamo 7:50 manomboka eo amin'ny andininy 7 hatramin'ny 120 farany. Salamo 7:50 ny andininy 7 hatramin'ny 120. Ndeha hitsangansika idera sy anome voninahitra ny tompo. Araka ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe: tafatoetra ny foko Andriamanitra, eny tafatoetra ny foko, hira sy ankalaza aho. Mifoaza ary voninahitro, mifoaza ary varisy lokanga, ifo maraina koa aho, hideranao eny amin'ny vahoaka aho tompo, ankalazanao eny amin'ny firenena aho. Fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindramponao, ary miatra amin'ny raona ny famarinanao. Misandratany ambony lanitra ianao Andriamanitra, aoka ambonin'ny tany rehetra ny voninahitra ao. Amen. Iombona mivavaka fiderana isika. Ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tompo velona ianao. Misaotra fa namelona anay ianao ka namoanay tao anatin'ny toromaso saritsara ny fahafatesana. Mamelona anay ianao dia nitarika anay mba ho tonga eto an-tranonao. Indrisy anefa tompo, tsaronay fa tsinotsinona ny asanao Andriamanitra raha tsy miaraka amin'ny famindramponao, ny famelanao ny fahadisoanay izany. Koa indreto izahay, miondrika indray ampanetretena eo anoloan'ny seza fiandriananao, mitondra ny anaran'i Jesosy Kristy hanim-panalalana aminao, ka mangataka ny hanadiovana ao anay ho afaka amin'ny lotom-pahotanay rehetra, mangataka ny hanamarinana ao anay araka ny haben'ny fitiavanao. Fa indreto koa izahay amin'izao ora sy fotoana izao, miandrandrany mba hovokisanao ny soa rehetra avy amin'ny teninao, hitombonay amin'ny fahalalananao, hitombonay amin'ny finoananao, iorenanay amin'ny finoana, ary hanompona ianao lay Andriamanitra velona. Koa dia mitenena ry tompo fa miaino izahay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Filazantsara araka ny Matthieu 7:20 ny andininy 1 hatramin'ny 7:10. Matthieu 7:20 andininy 1 hatramin'ny 7:10. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny alin'ny sabata, raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia avy izany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Ary indro nisy horohorontany mafy, fa nisy anjelin'ny tompo nihidy avy tany an-danitra, dia nankiao nanakodiny vato, dia nipetraka teo amboniny. Ary ny fijery azy dia tahaka ny elatra, ary ny fitafiany fotsy tahaka ny oram-panala, ary ny mpiambina ny vato-po no ny fahatahorana azy ka tonga tahaka ny maty. Ary ny anjely namalaka nilaza tamin'ny vehivavy hoe: aza matahotra ianareo, fa fantatro fa Jesosy izay efa nomboana tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo. Tsy ato izy, fa efa nitsangana araka izay nolazainy. Avy ka jereo, fa taony nandrin'ny tompo, ary mandihana faingana, ka lazao amin'ny mpianany, fa efa nitsangana tamin'ny maty izy, ary indro mialohanareo ho an'i Galilea izy, any ho ahitanareo azy, indro efa nilaza taminareo aho. Dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo sady natahotra no faly indrindra, dia niazakazaka hilaza tamin'ny mpianatra. Ary indro Jesosy nifanena taminy ka nanao hoe: finaritra. Ary izy ireo nanatona dia niazona ny tongony ka niankohaka teo anatrehany. Dia hoy Jesosy taminy: aza matahotra, fa mandehana ka saovy mankany Galilea ny rahalahiko, fa any no ahitany aho. Ary noho ny nandeha izy ireo, indreny ny mpiampina sasany nankany an-tanàna ka nilaza tamin'ny lohan'ny mpisorona ny zavatra rehetra izay vao niseho. Ary rehefa
Niangona izy mba miloa olona dia niara-ny hevitra ka nanome volabe ny miaramila ary nanao hoe lazao hoe ny mpianany tonga alina ka nangalatra azy raha sendra natory izahay ary raha misy milazany amin'ny gouvernoura izahay dia ampanaiky azy ka anao izay tsy ampaninona anareo dia nandray vola izy ka nanao araka ny teny nomeny azy ary izany teny izany dia naheliny jiosy manaka androany ary ny mpianatra 12 dia nankany Galilia ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy alehany ary no nahita azy izy dia niankohaka fa ny sasany nianana. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Malona antsika indray ny anankiray tamin'ny perikopa lahady pasika teo ho anjara mofinainantsika. Raha tsy ahivina dia ny Matthieu 7:27 no niarahantsika tamin'ny afatra Andriamanitra ny alahady lasa teo. Inona ny afatra telo tao anatin'izany? Ary tena mazava sady tadidy no fiainana. Raha fitinina dia ny hoe velona ny tompo afatra maika izany. Ny faharoa velona ny tompo tena fiainana izany. Ary ny fahatelo velona ny tompo tsy adikevitra izany. Amin'ity maraina ity dia horantsika manontolo izao anjara mofinaina izao. Raha ohatra izany ka mofotompaina dia ararika hatrary ohatran'izany. Ola avabe izany ity toriteny ity. Ndeha ry havana hojerentsika ao anatin'izao soratra masina izao ireo fizarana mahakasika ny zava-nitranga manodidina ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty araka ny voalaza eto amin'ny filazantsara Matthieu 20:20 hatramin'ny 7:10. Ny voalohany eo amin'ny 9 hatramin'ny 14 dia azontsika asongadinao izany ry Maria anankiroa ambara hoe Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray izay naneo fahatokisana sy fitiavana tsy voafetra any Jesosy Kristy. Efa ao anatin'ny oro mafy ny mpianatra ny fiarahamonina miandry izay higadona ilay andro fahatelo. Tsara ambina ny fasana fa tsy voambina izany ny fitiavan'ny Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Izay no zavatra lehibe hitantsika eto. Maria tsy voasakana ny fitiavany an'i Jesosy. Tsy voasakana ny fitiavany an'i Jesosy. Na dia nisy fiambenana, na dia nisy fandrahonana, na dia isy ororo sy tahotra, tsy mba isan'izay nihidy amatrano tahaka ny mpianatra ry Maria izay vehivavy fa nisikina ary tonga hatreny amin'ny fasana indray anatanteraka ny adidy izay heveriny ho mari-pitiavana an'i Jesosy. Fitiavana tsy voasakana, feno fikirizana. Ny faharoa amin'ny 5 hatramin'ny 7 dia ny teny ny anjely. Ao moa dia voalaza hoe ny anjely namaly. Efa rehefa mamaky sika tsy nisy olona ny teny tamin'ny anjely mihitsy saingy tsy izany ny ajisika hevitra eto fa hoe ahoana ny lazain'ny anjely. Ny afatry ny anjely eo amin'ny 5 hatramin'ny 7 dia misongadina ny fampitoniana aza matahotra ary hitantsika ao koa ny fampaherezana. Fampitoniana, fampaherezana mba hiasa. Aza matahotra. Ny teny hoe aza matahotra dia fahitantsika rehefa miseho amin'ny olon'Andriamanitra. Hatrany amin'ny testameta taloha izay rehetra nisehon'Andriamanitra dia nametrahany teny manao hoe aza matahotra. No hoe aza matahotra eto
dia tena ilay fampitoniana ao anatiny orooro tahotra mafy ny ovotra tena le tahotra mampahory aza matahotra tena fanomezatoko fanalana ao anatiny orooro izany ny teny anjely fa fanirahana koa araka ny andininy fahafito mandihana faingana izany no afatry ny anjely eto ry havana aza matahotra ary mandihana faingana ny andininy fahavalo hatramin'ny fahafolo dia Jisoa indray no ambarany soratra masina eto Jisoa izay niara-nandeha tamin'ireo mpitondra hafatra Jisoa niseho tamin'ny fahavelomany teo anatrehan'ireo vehivavy mbola niteny indray koa manao hoe aza matahotra ny fahaveloman'ny tompo dia fanamafisana ny fanatrehan'Andriamanitra manonona amintsika ny hoe aza matahotra ary ny andininy faha 11 hatrany amin'ny faha 15 dia ny fisian'ireo fijoroana vavolombelona mandainga ho fanoherana ny fahamarinana fijoroana vavolombelona mandainga ho fanoherana ny fahamarinana tao amin'ny miaramila sy ireo lohany mpisorona na dia nisy aza ny fitaka tsy voasakana nefa ny fahamarinan'ny filazantsara ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty any amin'ny andininy faha 12 sy faha 17 dia fiomanan'i Jesoa haniraka ny mpianatra miaona amin'ny mpianatra Jesoa any amin'ny tendrombohitra anankiray any Galilia araka izay nolazainy any andininy faha 17 hatramin'ny farany moa dia ilay fanirahana lehibe izay napetraky ny tompo tamin'ny mpianatra miomana i Jesoa andefa ny mpianatra ho iraka miaona amin'ireo mpianatra izy manamafiorina ny fiantsony manamafiorina ny finoany fa takizay fiafaran'ny filazantsara ireo mpianatra ireo dia tsy hoe lasambongadiny tamin'ny finoana fa mbola misy ampahany anana raha ny soratra masina eto amin'ny filazantsara ka ny marika moa dia misy filazana mihitsy hoe tsy nino ny sasany fa ireo mpianatra ireo no nandray ny fanirahana avy amin'ny tompo ireo raha fitinina ry havana ny anjara mofinainantsika manomboka eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny faha 17 aona kosa ary ny azo ampiaran'izany eo amin'ny fiainantsika voalohany tahaka n'ireo Maria izay voalaza tao amin'ny tantarany fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty dia mba hanana fikirizana koa isika amin'ny fotoana rehetra vao maraina raha vao nazava ratsy ny andro voalohany tamin'ny herinandro mba hanana fikirizana isika anatona ny Jesoa ampitiavana tsy voasakana inona na inona ny fitiavantsika an'Andriamanitra ny fitiavantsika an' Jesoa fa hanana fikirizana isika aneo izany fitiavantsika an'Andriamanitra izany tahaka ny famonjena fanompovavana maraina tahaka izao dia tena fanehoana ny fitiavana an'Andriamanitra indrindra indrindra fa ny faharoa voalaza tao ny hoe miaraka amin'ny mpitondra hafatra i Jesoa rehefa nankatoa ny iraka nampanaoviny anjery i Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray dia indro Jesoa voalaza ny soratra masina fa niarana dia tamin'izy ireo ka miteny manao hoe aza matahotra mandihana ka asaovy mankany Galilia ny rahalahyko fa no ahitany aho ny tompo ilay velona dia miaraka amin'izay mitondra ny afatry ny fahavelomany tsy mandao an'izay vonina hitondra ny afatra ilaza ny fahavelomany i Jesoa Kristy ianao raha nankalaza ny Pasika ka vonina hitondra ny fahaveloman'ny tompo eo amin'ny fiainanao hitondra ny afatry ny fitsanganan'ny tenany maty amin'izay lazainao dia mombanao amin'izany i Jesoa miteny aminao koa tahaka ny tenenany tamin'ny Maria manao hoe aza matahotra miaraka amintsika izay vonina hiteny sy joro vavolombelany amin'ny fahavelomany Jesoa Kristy miteny hoe
aza matahotra. Fa ny fampianana anankiray koa dia ny hoe lazao amin'ny hafa ny fahaveloman'ny tompo amin'ny asa ataontsika, amin'ny fitondratenantsika, amin'ny fitiavana. Lazao amin'ny hafa ny fahaveloman'ny tompo amin'ny fitondratenantsika, amin'ny asa ataontsika, amin'ny fitiavana. Ary miazakazaha amin'izany eo amin'ny fiainanao andavanandro. Amin'izay fijoroantsika ho vavolombelona dia tsarovokoa fa misy ny manakana ny fahamarinany filazantsara, misy ny te-hanohitra, misy ny mbola misalasala, fa amin'ny reny rehetrareny dia aza-kivy ny amin'ny fifanoherana, aza-kivy ny amin'ny fiezahany hafa ikosoka ny fahamarinany filazantsara eo amin'ny fiainantsika na eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ijoro isika, miasa tokoa ny vola etseroa ampiasaina mba antorana ny filazantsara, voizina ny filazantsara tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mitory an'i Jesosy nandresiny fahafatesana, fa mampifantoka ny fiainan'ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ity sy ny zavatry ny tany, ny fitahiana, ny fahombiazana sy ny sisa sy ny sisa. Voizina ny fodikevitra amafazana vola be mba handavana ny fahamarina ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra, hanoanana ny tetikasa momba n'izany, fa tsy ho lefan'ny rendriavana. Ny filazantsarany Kristy nandresy ny fahotana, nandresy ny fahafatesana, nandresy an'izao tontolo izao. Tsy ho laitra ny fanoherana ny fijorontsika ho vavolombelon'ny tompo. Ety ampamaranana, ho indrindra ny anjelo manao hoe aza matahotra, tsy ato izy, fa efa nitsangana. Izany no hoe sy fanantenan'ny fiangonana manomboka amin'ny kristianina tsirairay, velona ny tompo miara-mandeha amin'izay vonona hilaza ny fahavelomana izy. Velona ny tompo fanantenantsika izany, hiara-belona aminy isika teny izao sy ho mandrakizay ao amin'ny fanjakany. Ny tompo velona ane ombantsika ary anala ny tahotra ao amintsika ny amin'ny ho avy rehetra satria vonina hijoro ho vavolombelon'ny fahavelomana isika. Amen. Hivavaka isika. Ry tompo velona isaorana ianao fa tsy ao anaty fasana intsony. Efa eo anilanay isan'andro ianao, omeo anay ny fanahy masina mba hanome anay fahavononana, hilaza ny fahavelomanao amin'izay rehetra ataonay, amin'ny fitondrantenanay, amin'izay ambaranay. Ampahereza izahay hiteny ka tsy hiteny na hanambara fotsiny, fa tena hiaina ny fahavelomanao manomboka ny amin'ny aty fanahinay ary amin'izay hita sy miseho eo amin'ny momba anay rehetra. Apetraka eo am-pelatananao ny tenanay sy ny mpiara-belona aminay, izay mety ho endriky ny fahafatesana rehetra, mitady handresanay ry tompo, hiasao amin'ny fahavelomanao ka ongody tsy hioriny eo amin'ny fiainanay ireny. Mivavaka aminao izahay ny amin'ireo olona miatrika fahoriana ka zo iman-jo, mba hampafantaro azy indray fa velona ianao tompo. Mbola ao anatin'izany ny mpianakavy finoana katolika, ianao no tena ampiorina ny finoan'izy ireo ao aminao Jesosy Kristy irery ihany, dia ianao izay velona hanompanalalanay amin'Andriamanitra iray. Misaotra anao izahay no ny hijerenao ny zavatra manavesatra anay tsiraray avy, na amin'ny fiainanay manokana izay ianao no mahalala izany, na amin'ny fiainanay ara-ankohonana ny amin'ireo zanakay, ny vady nomenao anay tsiraray avy, ny amin'ireo ray-tapo aminay, ny amin'ny fianakavinay, misy manavesatra izany, fa ianao tompo no hanamaivana anay ny amin'izy ireny. Ary entinay eo am-potry ny azo fijalianao izy ireny tompo, mba hatakatra koa fa maty ianao mba hitondra fahavelomana ho an'ny tsirairay. Jereo tompo ny fiangonanao, ary amin'izao herinandro mbola ao anatin'ny pasika izao,
dia tena ahery amin'ny teny sy amin'ny asa ny fiangonana, amin'ny fanomponanao, amin'ny fijoroana ho vavolombelonao eny amin'ny fiarahamonina, dia ho fahazavana sy fanasina tokoa. Ny firenenay amin'ity anio ity dia ho vanginao manokana ka anambaranao fa ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka dia tsy ponina hitsidika na olona manana andraikitra ambony handalo ihany, fa ilay mpanjaka ny mpanjaka tonga hiara-monina amin'izay rehetra mandray azy amin'ny fahadiovampo. Jesosy Kristy mba hitondra voka-tsoa ny firenena, ny fandalovan'ny fivoriana eto amin'ity firenena ity, ny fivoriana iraisam-pirenena, ny fandraisan'ireo vahiny maro, fa tsy ho fandaniana andro, tsy ho fandaniam-bola ary tsy ho fandaniana rendrarendra fotsiny ihany. Matoky izahay fa manana ny hevitra heverana ny fandaharam-potoananay ianao amin'izao anio izao, ary ndeha ny vavakay atambatray amin'ny fifaliana amin'ilay nampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay miratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa fa ho tanteraka aminareo ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny Tompo. Mahereza sy matanja, aza matahotra na mivadi-po, fa mombanao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra aleanao. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.